Rataditsika tamin'ny taona telo sy roarivo dia namoaka vokatra vaovao misy fa tsy tena hoe vokatra vaovao fa format vaovao dia ny 35 centilitres. Natombokintsika tamin'ny Coca-Cola ilay izy dia nitohizana miaraka tamin'ny Coca-Cola zéro bonbon anglais ary caprice orange dia naomby ny famokarana vaovao iny dia anohizana an'izay zany ny antony mahatonga antsika eto satria nanomboka tamin'ny 26 mai lasa teo izany hoe tamin'ny latsinainy heriny dia nanomboka naparitaka teny amin'ny tsena indray ny Fanta amin'ny endriny 35 centilitres izay hitantsika manoloana eto. Retoran'ireo aloha zany no namoahana an'ireto Fanta 35 centilitres reto hatreto dia eny amin'ny tsena rehetrarehetra mahazatra antsika ny ahitana anazy izany hoe ny épicerie, grande surface, ny etsetra. Ireo peta-drindrina Fanta izay mitovy amin'ireto hitantsika reto moa ilay izy. Eo ihany koa ireo fanion scolaire izany hoe anohanana mivarotra daholo ireo. Ankoatran'izay manomboka amin'ity week-end ity dia izy ny animation atao any amin'ny grande surface. Eto Antananarivo ny anombohana anazy manomboka amin'ity week-end ity ary mitohy amin'ny week-end manaraka iny dia mitohy avy eo zany any amin'ireo tanàna hafa izany hoe any Antsirabe, any Tamatave sy Mahajanga. Ary araka rehefa mahazatra dia misy ihany koa ny spot publicitaire izay efa mivoaka tamin'ny farany herinandro tamin'ireo télévision rehetrarehetra eto Antananarivo sy any amin'ireo ville misy an'ity vokatra vaovao ity dia aleo ampatsivona kely antsika angamba ilay izy. Hitantsika iny zany dia sady amin'ny vidiny mirary izy no ampizarana hafaliana amezana fahafampony ankizy ny lehibe izany hoe sady fun amin'ny fiainantsika no ariary dia efa mahazo anazy. Dia iny zany ny spot TV izay rehefa nanomboka nandeha tamin'ny week-end iny ary hitantsika mandritra ny volana sy tapany eo anohanana antsy famoahana ny Fanta ny format 35 centilitres ity. Nanomboka tamin'ny alatsinainy lasa teo no naparitaka teny amin'ny tsena ny Fanta 35 centilitres izany hoe izy indray zany vokatra vaovao atolotra izy tara amin'ity indray mitoraka ity. Le Fanta 35 centilitres zany dia misy izy amin'ny parfum anankitelo efa n'existe eto amin'ny tsena izany hoe ny orange, grenadelle sy ny ananas dia misy an'io format vaovao tokoa. Ary eto Antananarivo any Antsirabe, any Tamatave, Mahajanga, Ambatondrazaka no misy anazy amin'izao voalohany izao no vidiny dia tsy miova fa mitovy amin'ny PET 35 centilitres efa n'existe regny izany hoe 1000 ariary izy eto Antananarivo sy any Antsirabe ary 1100 ariary izy eny amin'ny ville hafa zany. Ny antony zany namoahana an'ity Fanta 35 centilitres ity dia hita fa naomby ny famoahana ireo PET 35 centilitres izay natao tamin'ny taona lasiny tamin'ny Coca, ny Coca zéro, bonbon anglais sy ny caprice orange dia noho izay zany nanohizana zany fampartana an'ity format vaovao ity. Eo ihany koa amin'izy hoe izay ihany koa mbola hoe qualité vaovao an'ity produit ity ankoatra ny vidiny mirary eo ihany koa ilay format izay azo azaintsika hoe pratique satria azo entina n'aiza n'aiza. Dia ny antony anankiray ihany koa dia ny hoe fanampiana zany ny gamme Fanta anampiana mivarotra amin'ny gamme Fanta amin'ity fanaparitana anazy amin'ny format vaovao ity. Dia anohanana ny tsy famoahana ity zany dia efa misy ny spot TV izay mivoaka nomboka tamin'ny farany herinandro iny misy ireo afisha isan-karazana eny amin'ny toeram-pivarotana rehetrarehetra misy an'ity Fanta 35 ity dia misy ihany koa ny animation atao any amin'ny grande surface manomboka ny week-end izao ampotoetra amin'ny manaraka dia hita any amin'ny toeram-pivarotana rehetra moa izy ity nomboka tamin'ny latsinainy 2 izany hoe ny épicerie na ny grande surface dia ahitana anazy.